Tsika eto Madagasikara dia manana fahatrarovana miisa 520 amin'zato ary izany fahatrarovana izany dia mivelatra amina velaran-tany eo amin'ny 6 tapitrisa hektara eo. Fantatritsika ve fa ireny fahatrarovana ireny sisa no miantoka ny faharetany fiainantsika eto Madagasikara. Asa ratsapantsika fa toy ny avokavoka tsika zanak'olombelona ny fisiana fahatrarovana. Tsika mety mihevitra hoe inona moa ny dikan'ny biby, ny ala, inona ny tena azontsika mivantana, tombotsoa azontsika mivantana amin'ny fisiana izany fahatrarovana izany. Mety mbola tsy fantatritsika fa ampahafantarina ianareo fa ny fahatrarovana anankiray no miantoka ny fisiana rano ao amina faritra anankiray. Raha toa ka ripaka tanteraka ny fahatrarovana eo amin'ny toerana anankiray, raha toa ka maikilany afo ny fahatrarovana anankiray, dia ho maro dia maro ny voka-dratsiny izany satria na ny fambolena manodidina, ny rano fisotro manodidina dia tsy hisy intsony, tsy hisy antoka intsony. Ka izahay dia manentana anareo izahay aty amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fahasalamana izafy, indrindra fa miaraka amin'ireo mpitantana fahatrarovana manerana Madagasikara, andao rentsika ho sary-piaro amin'ny faharetana izany fahatrarovana izany. Aoka mba tsy ny izay mahamay antsika androany ihany no jerevantsika fa ny rapiso-kosa tsy ho saintsaintsika. Asa nafantatrao fa ny fisiana biby anankiray ary ny fahabangana biby anankiray ao anatin'ny ala anankiray dia mahatonga fahapotehan'ny firindran'ny faharetana izany ala sy izany rohivoary izany. Aza avela ho ripaka ao anatin'ny 10 minitra monja re ny zavaboarintsika, ny harem-pirenentsika. Aoka antsika ho sary-piaro amin'izany.